I think of myself like a Mipetretako ny tenako dia tahaka ny vehivavy mpangataka mipetraka mangataka eny amoron'ny arabe. Vita be izy ireny eto amintsika miaraka amin'ny kapoaka kely misy vola angamba 20 na 30. Tsy manana afa-tsy izay aho na ny olona manambe any an-danitra aza tsisy 20-30 ariary. Dia iny fa nisy mpanjaka anankiray tsara tarehy sady mpanan-karena be nanantonahy, Jesosy Kristy, ary niteny tamiko hoe andao ianao hanambady ahy, andao fa omeko anao izay rehetra ananako. Raha toa ka omenao ahy izay rehetra anananao ao anaty kapoaka ao. Kanefa valiko hoe Tompo, avelao aloha aho eritreritra 30 ariary. Izany hoe ireto 30 reto ve? Eny ireo 30 ireo. Mba azonao saintsainina ve izany ny adalan'ity vehivavy mpangataka ity? Fa ny tena mahavariana sy mahafinaritra eto dia miandry tokoa ilay mpanjaka. Izy tsy manao hoe aoka ihany ary adinony amin'iny. Efa ngeza be ny zavatra saika atolotro anao. Fa miandry izy, miandry vadika ny taona. Mbola eo ihany izy. Fa raha oviana isika vao manam-pahendreny, raha oviana isika vao hiteny hoe Tompo, mampianara ahy anisany andro. Tsy mampino tena tsy mampino ny filazantsara. Omeny ahy izay rehetra ananany ho takalo ny volako 20. Ary tia adalantsika miteny hoe mbola mila entiko ambavaka aloha izany. Mbola eritreritra aho aloha. Izany ve ianao no mahatoky azy? Tsy manam-pinoana ianao. Na dia mpivavaka tsara azy ianao, na dia malemy fanahy, na tia manampy ny hafa, dia tsy akasitrahan'Andriamanitra ianao. Satria raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy satria ianao tsy mahatoky azy. Fa raha mahatoky azy ianao dia hiteny hoe izay rehetra ananako dia anao avokoa. Ary hiteny izy hoe ho totosainy foana ny azy ny anjarany. Koa izay rehetra ananany dia ho ahy avokoa. Ny fitahipana rehetra ny an-danitra dia ho ahy avokoa.